Dray andro ny nisy zazalazay dia dimy ny anarany. Ka mbody dimy ka zara raha ninakanina dia mpanapaka kitay ny asany. Dia avy eo ilay kitay azony iny varotany any an-tsena. Vola kely fotsiny azony fefa zay aloha. Tia manao sary be mihitsy dimy dia eny rehetra eny tsy afaka anaovana sary dia manao izy amin'ny tany, amin'ny rindrina, miaraka amin'ny tapa-kazo na arina. Te ho lasa mpanao sary mafy dimy fa tsy mahavidy na taratasy na pensily. Raha mba manana taratasy pensily aho zao anaovako sary Dray andro nahita mpanao hosodoko izy. Nanao hosodoko an'ilay olona manan-kaja tao an-tanàna. Dia iny izy fananantona anontany an'ilay mpanao hosodoko. Zafady tompoko, mba ame pensily azy izay tsy ilainao ao tompoko. Te ho lasa mpanao hosodoko ohatranao Lasa tia miala fa miredirety. Mpanao hosodoko zany asan'olona mihaja fa tsy olona mahantra ohatranao. Aza manelingelina. Fa iza ny tenanao hoe rehefa mahantra dia tsy afaka manao sary? Rehefa izay ny talenta ananan'ilay olona dia afaka manao tsara izy. Tsy ny raharaha izay nitenen'ilay olona akory dimy. Mbola niezaka nanao sary foana teny rehetra teny. Ela ny ela lasa nahay sary be izy. Nisy fotoana ary nanao sarina ambody teny ambony vato dimy. Ohatra ny tena izy ireny ilay izy ka natahotra nakeny ny ondry. Dia nalaza ny fahaizany dimy manao sary ka nampirisihan'ny olona tao an-tanàna foana izy. Tena mahay manao sary ianao ry dimy afaka kelikely dia hitako eto fa ianao ny hanao ny hosodoko ny olo manan-kaja eto an-tanàna. Aza mamoy fohy fotsiny. Ontsa, olona mahantra ihany ny ampiako amin'ny sariko fa tsy olona mpanankarena izany. Nisy olona naheno ilay tenin'ny dimy dia nanapa-kevitra ny hanampy azy. Dray andro ary rehefa nitady kitay tany an'ala iny dimy dia nahita dada be efa antitra. Tovolahy, tena nona be zany, mba misy zavatra hohanina ve Tsy ninanenina mihitsy tontolo andro. Niantra an'ilay dada be dimy dia nomeny azy sakafo tany aminy. Ty tapa-mofo ty sisa nanako. Maiko anao fa za rehefa avy dia mandray vola. Misaotra tompoko. Tsy matahotra ve ianao makaty hanala rery? Inona ny ataonao aty? Tsy maninona mihitsy. Efa asa koty ny tena marina. Manangom-bola zao hividianako borosindoko. Dia tampoka teo misy azavana be. Lasa tsara kanjo be ilay dada be. Salama ve ianao dimy Zany anjelim-piaro an'ity ality. Dia enko hoe te ho mpanao hosodoko ianao sady te hanana borosindoko. Ohatra ny nanampianao anahy dia ampiako ianao. Dia tampoka teo potra avy any borosindoko dia tonga dia teny am-pelantanany dimy. Borosindoko mahajika iny atao hosodoko izay ireny fonao fa hitanao eo fa mivadika tena izy ilay izy. Marina hoe tena misaotra tompoko, tena misaotra betsaka. Vatadio ny teninao ampiasao ty borosindoko ty hanampiana mahantra. Raha tsy zany zaziko ianao. Eny tompoko, matokisana tompoko. Nanomboka teo dia nandeha naiza naizy dimy hanampy ny olona mahantra. Nomeny omby ny olona hiasan'ny tany dia natao mivokatra be ny tany karakaina. Ny ela eraky ny tanàna ny lazany dimy. Ianao ve rahalahy momba ny dimy? Tena olona tsara fanasany raha olona. Nomeny omby hiasan'ny taniko. Fihinandray mahavita mamadika izay sary vitanao tena izy ny dimy. Ilay borosindoko ny kay majika. Haino n'ilay lehibe ny tanàna ilay resaka dia nanapa-kevitra izy ny hisambotra ny dimy. Dia ny raha miaramilany hisambotra azy. Dimy enko manana borosindoko mahajika izany hono ianao. Nena volamena kely fotsiny. Kely fotsiny ny angatahako. Mialatsiny fa tsy afaka manao an'izany Hanampiana ny olona mahantra ihany ny ampiasaiko an'ity. Tsy azo ampiasaina mihoatra izay raha tsy izany abedy. Eny ariko. Miaramelika drao io.
Zay raintsika mafy de tany ampigadrany dimby mandritry ny 2 andro sy 2 alina sady tsy nameny zareo sakafo. 2 andro kosa lasa tao jerena raha mbola be ihany. Fa noho ny tonga mangy any dimby any ampigadrany izy de gaga nahita ny dimby falifaly. Nanao sarina afo dimby de nanomboka nanendy akoho miaramila alay be miborosondoko iny. Fa eny ny dimby zany de nanao sarina varavarana itsoany izy de lasa de noho ny tafavoaka izy de nanao sarina soavaly de nitaingina an'iny de lasa nitsoaka. De nanomboka fiainana vaovao tany amin'ny tanàna hafa indray izy fa lasa mpanao hosodoko tsotra. De amidiny le hosodoko de iny ny karamany. Mahay manao sary be dimby fa kosa fanany mihitsy manisy disodiso. Am'izay tsy lasa tena izy le sary. Fa indray andro latsaka tampoka teo amin'le sary nataony ny loko de lasa tena izy le voromailala ary nanidina. Gaga daholo ny olona de tonga tany am-pototsofin'ny mpanjaka ny vaovao. Ty voly io mpanjaka io eto aty zany dimby zany sao de sao hitako hoe fahaizany. De iny tokoa dimby fa voasambotra. Zany fa manana borosondoko matsika ianao amin'ny mampanjaka de sarina liona sy dragona fotsiny ny angatahako aminao. Fa efa eny dimby ny fitiavam-bola an'le mpanjaka sady tsy mahazo ampiasaina hahatonga olona mpanan-karena le borosondoko. Mialatsiny fa tsy afaka manao an'izany anampiana ny olona mahantra ihany ny ampiasaiko an'ity, tsy azo ampiasaina mihoatr'izay. Indray ariko miaramila alaivo le borosondoko de gadrao io ataovy tsy mahita masoandro mirana. Neverin'le mpanjaka hoe zay mampiasa an'le borosondoko matsika de afaka mamadika ho tena izy zay iny. Miaraka amin'ity tsisy zava-mahory atsony ana ny fanjakana sy ny fahefana eraka izao tontolo izao manomboka androany. Fa inona ozy nareo? Tsy haino mampiasa an'le borosondoko. Ohatra hoe manao sarina volamena be lehibe anaty vato izy de milatsaka avy any vato be lehibe. De ohatra koa hoe manao sarina dragona izy fa biby lava mipoitra avy any. Kaisa ry tahotra kely. Reraka ihany izy ny farany de nanambitamby any dimby. Toa lasa malefaka be ny feoany. Dimby kely marina mafy tsy haiko ny mampiasa an'ity borosonao ty ka averiko menanao le izy fa mba ampianao zavatra ray fotsiny ny angatahako aminao. Toa lasa tsara fana be. Misy tetika indray ngambity fa tsy maintsy alaiko aloha le borosondoko iny. Ena ry mpanjaka ho ampiako ianao. Zay de zao anaovy sarina azo misy voany volamena sy volafotsy ataovy mamoy isa-taona le azo. Ty volatsy hitanao io ny anaovako anao. Eny tompoko nanomboka nanao sary dimby fa nataony teo amin'ny nosy akaiky teo le azo. Tezitra be le mpanjaka fa mody mety tsara filatsy fotsiny. Olona tsy vanina manina kosa nanatao tao an-jaridainako fotsiny le azo. Any amin'ny nosy zany le azo. Hevitra tsy ratsy fa mba meo lakana kosa andehanako any. Na anaiky dimby de nomeny lakana le mpanjaka sy ny miaramilany akanesany any amin'le nosy. Vao lasa ry zareo de nanao sarina figadrany dimby de gadrany tao le mpanjaka sy ny miaramilany. Dimby eny ty ataonao vai ty baiko le zay vonoko ianao raha mialato zany mpanjaka zao tininao. Dimby mody hodiny tseny zany de lasa izy. De mbola mampiasa ny talentany amin'ny fanampiana mahantra dimby hatramin'izao. De zay zany rakizy raha misy talenta nananao manao sary, mahandro, manao baolina de ento hanampiana ny hafa indrindraindrindra reny tsy manana reny. De rehefa nanome toky hoe hanao zavatra de tsy maintsy tanterahana raha tsy zany tsy atokisan'ny olona tsony amin'ny manaraka. Be de be ny mpamitaka
mody manao tsara fanahy sy manambitamby ka mila mailo tsika rakizy.